Eny azy sabotsy ny andro fantatrareo ny dikan'izay carte sur table fandarana fanaraka reo isaka sabotsy eto amin'ny pejy RGL. Ny lohahevitra antsika androany moa zany de mazava be io hoe maskarady sy kosmetika ve no atao hoe refondation raha atao amin'ny teny hafa de ny hoe moa ve ny fihetsiketsehana ivelany toy nyreny olona manao kosmetika moa lina moa kosmetika le hitanareo fanao amy tarehy reny ohatrany manao make-up reny zany a reny ve no atao hoe refondation sa fanakonana takokenatra takona fanakonana zavatra dia menatra mampiseho ny maha izy azy dia mody sarotsaroana zavatra toa tsara nefa vao mainka mampiomehy be fa rehefa tratran'ny hafanana sy ny orana de mihintsana de miseho le tena izy ary zay mihitsy ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao a nangataka moa nareo hoe avelao aloha 5 volana ampy ho anay ny 5 volana de nahafantaranay ny tena tavanareo ka ho zay no lazainy eto androany fa le miaraba nosy tanina tafahoana soamantsara eto ndray tsika amin'ity tolakandro izay anjarantsika itya tonga de ny masony vao masony potsirina ho anahy manokana aloha zany anomboako azy a efa nampiomana teto tamin'ny commentaire hoe tongava daholo fa tsy fandrabaraba ntsony tsika fa aloha dia lazainy eto ny zavatra misy voalohany indrindra vao mafana be ngamba ny hitanareo teo a ilay zavatra zarain'ny olona rehetra fa tsy zahay fa zay nireo le fotsiny a le hoe fanambarana de tena fanambarana mihezimihezina manambara hoe olona toy zao teknisiana avy eo am'izao avy am'izao tsara be le discours any hita be fa ny mampihomehy kely dia hita hoe na le rangara sahirana mamaky an'izy satria tsy izy nanoratra azy fa texte nasainy amy vakina ary ny farany se le hitatsika de mbola tsy maty micro de hoe vita zay a avoay am'izay ny vola samy miparitaka daholo reny zany a no ahitantsika hoe toy zany ny fomba fiasanareo ao amy fitondrana ataoko mahitsy be eny a ary kay reto olona manao fanambarana rehetrarehetra reto zany rehefa atao ny kaonty a dia ampitenenina ary omena vola mazava le izy de zao fanaonareo le izy dia projetenareo aty aminay hoe zahay hony nandray 15 milliards ao zany sasany meko eto mihitsy le chiffre zahay hony ampiteneny rajoelina ataoko mahitsy be eny a zay hony ampiteneny tsy haiko tsony izy akoa satria ny olona tsy afaka ilaza ny zavatra zay tsy fantany raha tsy efa fanao de ny zavatra fanaonareo tao amy takotakona de mipotra mazava be izy androany dia mora aminareo ny mametraka azy aty aminay satria zao ao koa fantatsika voaka malagasy mbola ao anatiny atao hoe période de lune de miel ianareo sy ny colonel Michael dia mbola mamay be le fery tamy rajoelina de io zany fond de commerce any zareo hoe olony rajoelina reo matomy teny olony rajoelina de fantany tsara fa mbola marary anareo zany de avelanay aloha nareo anara-po tsara hanararoatra an'lay fahorian'le vahoaka mba hoe andetehana anay fa misy farany io nanao an'zany koa re tamin'ny androny tamin'ny any time ndray io tadidinareo fa tsy re tsony izy zao ndray hoe rajoelina io ho avy koa ny fotoana ianareo koa no ho lasa forongony ary misy tsy te hiaraka ntsony hoe ireny ny olony Michael tamin'ny fotoan'androny fa pour l'instant aloha vous êtes dans la période ataotsika hoe de grâce dia tsy maninona profitez-en mais ça va pas durer miteny an'zany a de ampifandraisiko am'le teniny madame ministre ny tourisme sy ny namany le hoe diso malalaka loatra ny fanambarana ny fahalalahana miteny eto Madagasikara isaorako ny rahalahiko ikoto ny teny hoe tsy atompoko tsy faveur na privilège ny fahalalahana miteny fa droit samy hafa zany donc tsy hitehaka zay raha ohatra ka mahazo alalana miteny fa zonay feno zany ozy izy koto fa ampiko le izy hoe
omena lalana fitenenana mialatsiny aminao mostanina tsy nialako taminao ty fa ho teneniko eto satria za androany décidé mihitsy a je vais aller au bout de mes raisonnements hoe tsy ny fahalalahana maneho hevitra tsy azo ferana ozy nareo fa aleo alalaka mialatsiny a fa misy chaîne anankiray zay atao hoe LCR la chaîne de la refondation ao amin'ny iavoloha ao de saiky mba anasanay sy ny namako eto hoe ao amin'io chaîne io aneho hevitra hoe ho vahiny zany ho vahiny eo amin'io télévision io sorina be debe aloha kanefa moa efa tsapanay fa ohatrany fandrika le izy hoe inona ny ao ambadiky le izy de ny argument ndry rahalahy miresaka aminay hoe ho vahiny eo amin'io chaîne io a de hoe nareo nitotra ny nahazo vola be nitaorina n'iny émission nareo skoto iny zareo tsara le zareo le mahita ny vaovao a hoe nahazo vola mato manao an'iny zany hoe raha azoko tsara zany le raisonnement nareo mpanao gazety ao Madagasikara na ianareo ara zany raha azoko tsara tsy mamoaka vaovao raha tsy nahazo vola aiza zany le fahalalana fanaova gazety le information omenareo ve zany fiable tena mialatsiny a ianareo ihany norirany fake fiable ve ny information omenareo satria professionnel en journalisme amy tena zany hoe nareo nahazo vola tamin'iny koto iny a dia zay natonga anareo nanao an'iny tena maly moa zay hoe non tsisy an'izany fa nanay rehefa misy zavatra toko tenena de tenena ay ny argument le zala zany te hiteny hoe mba hanomezo kely ao ambadiky le izy dia ho vahininay nareo a fa azonay ampitenenina de hoe afaka miteny zay tianao tenenina ve zay ozy izy namana mozitanina de hoe tsy afaka hitenina raha vao ohatra ka misy mahakasiky ny PRRM de tsy maintsy ho tapahanay ny fandaharana zany le atao hoe malalaka be madame ministre ho tapahanay le fitenenana rehefa mahakasiky ny PRRM ary fa saingy zao zy afaka mifanamboatra tsika raha ohatra ka tianareo avoaka daholo tianareo lazaina fa omeo 100 € zahay maray daholo ve nareo omeo 100 € zahay de avoaka daholo zay zavatra tianareo tenenina zany ny atao hoe raquette zany ny atao hoe akoatrany raquette a ino misy mo anankiray jereko tamin'ny matoandro adiny koa ny anaran'izy ty alala ça m'échappe ohatrany hoe karazana extorsion voilà extorsion zany donc zany nareo manao rétention d'information à travers ana fikaramana donc monsieur le ministre de communication zany ny qualité ny journaliste anareo manao extorsion à rétention d'information moyennant une rémunération mialatsiny aho fa vous bafouez le journalisme misy ny teny matsy hoe avoa ny profo zany noho izy zany ary tsy afaka hidementirana zany le zalany teny anay tamindroany dia tsy mba genren'ny olona manao klasy ny tenako fa matoa milazany zany de je parle sous serment pasteur aho a ary ny pasteur tompoko de mitovy amy magistrat sy mitovy amy dokotera nanao fianianana teo anatrehany tany sy ny lanitra donc que Dieu m'en est témoin si j'invente les choses mazava ve zay donc mazava be ngambany hoe tsy zaho mihitsy no hamorona raha ary tanareo reny histoire be deaibe hoe fa mataranandro za tsy miditra am'ireny na dia tohatra ny efa malaza be lizy satria ça ne m'intéresse pas fa nanay ny zavatra mahakasiky anay de hijoroanay tiako tenenina eto de hoe aza mifandainga tsisy fahalalahana zany o Madagasikara sarotsara ny fahalalahana misy vandina ataonareo io fa sinareo cosmétika fotsiny mpanao gazetinareo amin'ny la chaîne de refondation no manao an'izany extension zany rétention d'information crime zany e sao de tsy fantatrareo dikan'izany faharoa de aveo avelako mostanina anoy nanirakolona nareo niantso telefoninahy indray maraina
pastera zay anolotra anao premier ministre mareto le olona ny antso ah eo tomasy nareo nyteny hoe nitady toerany io pastera io de ino tsara ary afaka antaninareo izy ary ino no raisiny zareo feo ara satria zay fanaon'ireo olona reo ho raisina feo de anaovana rakety de anaovana analana baraka za mijoro amy zavatra lazaiko eto ny antso any ny irakareo te anonona mafy ny anarany tsy anarina fa le association ny antso anah fa manjary sao de lazainareo fa hoe nimba ny sakafonareo fa mivavaky ty mangidikidiky te hiteny azy fa aleoko aloha tsy lazaiko fa ianareo tanora tiako teneninao ambadiky zany fikambanana tanora nareo ataony olona fitaovana fantatrareo zany ho izy anareo de hoe mila CV anao zay pastera fa atolotra ny PRRM fa ianao no nieritreretinay atolotra proposition OPM zao navaliko anareo za oa tsy tapoka aby amiko zany za tsy mieritreritra ny anao tsy mieritreritra an'izany satria zay eto ho fantatrareo tsara ny position-nay za oa tsy anome CV anao zany sao de zany lazainareo rehefa aveo mitady toerana satria zay mantsy fanaonareo mpanao gazety sandoka na de mpanina gazety ara-dalàna avoakanareo amizay le izy ery amin'ny capture d'écran hitanareo fa pasteur Sondrika ka nitady toerana maty fa tiany CV nalefany za oa tsy manome CV zany fa raha ohatra hoa karama no mila karamana premier ministre tsy mialatsiny fa tsy mirearea ka tsy mangalatra fa tena vrai karama mbola kely noho ny karama raisiko ny karamana premier ministre mialatsiny aminao monsieur Ersalama parce que je suis un fonctionnaire de l'état belge mialatsiny raha moka CV fa tsy tokony hiteny an'izany eto ah donc c'est pas moi ny handadilady hilelaky ny faladianareo hitady hanina ka za hoa tsy hanome anareo ny CV-ako fa raha ohatra ka ilain'ny firenena aho meo telopolo minitra ho aza andinika aloha dia eny a alefako ihany CV raha toka ny filoha mihitsy no miteny hoe alefaso ny CV anao satria afany ndray izy am'izay fotoan'izay ary misy condition non tsy te ampiresaka fotsiny zany fa tena réel zany satria nareo tsy mahalala zavatra any ambadiky ny coulisse fa nareo atao Facebook dia ina ny zavatra nitranga nanjavona le olona rehefa avy eo ny afaka pitson'iny renay le izy ka izao le izy raha olona fantatray ny fomba fiasanareo a fa zany le fanaonareo te ampijabak'olona te amandriky olona ary aveo nareo mandosom-potaka an'le olona de am'izay nareo misandratra ho azy ka eto zany dia mazava be ny any teniko zaho raha manatombontsozony loika aloha tsy fantatro ny rahalahako isany avy atao amin'ny gardien de la révolution fa mino aho fa mitovy hevitra daholo zahay fa mba tsy tiako le hoe tonga de mandray fotsiny ny pardon ny mandray ny teny no miteny amin'ny anarany olo ka fa dia horentany horen-danitra fa tsy mety amiko zao régime izao azonareo asarotra am'izay ny titre ny opposition raisiko amy voninahitra ho anareo mantsy matahotra daholo mantsy nareo reo ny hoe ho mpanohitra eninary zalahy mivorivory ery hoe nivondrona zao ary nivondrona zay le tsy mpanohitra fa zahay mba te hiaraka de hita tsy maninona aloha raisiko ny flambeau efa vonona koa aho ary efa nitenenina raha teo hoe olon'izao io anie ny fotoana ny mampiseho azy ka tsisy matahotra ny hosoram-potaka ny am'izany mihitsy fa de hoe tsy mety amiko le fomba fanaovanareo politika satria nareo mavandy raha ele izy mandainga mpamitaka mpamandriky olona ary zay milaza fa za miaraka amy mpanao politika reo a avoay profo sary to
fa ianareo rehetrareo efa tapitra nandeha ny varo tena tany daholy nandeha tima kely de rehefa tsy nety de nakatsy amin'ny HVM kely de tsy nety de nakatsy amin'ny TGV kely de tsy nety de zao ndray PRRM ndray sasany zany tsy menatra rehefa hita mihitsy fa nanao t-shirt orange de tapitapika eo PRRM de reny aveo samy teny aminay hoe ry zareo forongony le retsy mais de qui se moque tout zany hoe atsipinareo aty aminay le zavatra fataonareo satria fantatrareo fa ny vahoaka mbola marary tam'le radio la raison tsy misy te hipodianan'iny eto fa io no ataonareo fond de commerce fa tsy ateza io satria efa miseho mihitsy ny lotonareo miseho ny lotonareo rakorakofana nyty refondation pokaty refondation ninona maskarady le masque tombe zay n lazainareo fany zany zay androany ampidina ny masque mbola misy raha hafa ho zakako avy eo fa zay aloha ny fanokafam-bavony ataovy tatitra any amy lehibe anareo zay mpaniraka anareo hoy pasteur Hergel hoe il est dans l'opposition tsy hoe miaraka amin'ny opposition il est dans l'opposition samy hafa be zany ny opposition ma tsisy tompony hoe ry Ravalomanana ry niajo tsisy reo ara tsy mahatokololo mialatsiny aminao monsieur Ravalomanana mialatsiny aminareo tima amy fotoana tokony hitsangananareo nareo tsy mitsangana qu'est-ce qu'il y a ina ny dilina any ambadibadika any riajo zany modimody fanina any ambadika any fotsiny hoe mampiseho sary hoe ty ambanivohitra zao mandeha mandro mamboly vary fetsy aby any anareo aveo rehefa masaka le raha iny aby nareo mipotra avy any hoe zahay mpanolotra mila clair eto ny vahoaka malagasy rasahy anareo salory ny mahampanohitra anareo fa tsy manao sababaky eo sady atsy ny aroa no atsy ny aroa ny azy mazava ny azy sazany mazava be oui je suis contre ce régime pourquoi pas la personne mais le régime parce que la pratique que vous faites tsy mifanaraka amin'ny etikako satria tsisy etika ianareo mandrainga ianareo mpanao menace olona nareo maniraka an'ireny faux journaliste tahaka ny Fernand Sello reny ianareo mbola ho avy koa nytorinao Fernand Sello amy resaka raharaham-pitsarana satria nareo mahay miteny de ozy nareo le vahoaka tsy samy teny non tsisy monopole eto tsisy monopole na opinion publique eto je parle sous serment mbola veriko ndray eo ambanin'ny fianianana zay mahampitandrina mazava angamba zay tsisy resaka miolakolaky ny aty fa taloha zay mbola niezaka foana ny hoe ozy nareo hoe mba inona ny solution nanome zay fa zany no nanaovananay zay indray ny lazaina fa olona zao olon'ny ranona nefa ry zareo tena olon'ny ranona io anie ho asehony tantara eto ary za eto fona mosytanina ohatrany hoe mibahana be androany tadidio daholo ny taren'ireo olona reo androany nareo vahoaka malagasy tsika masy mora manadiny fa amaray reo raha mivadiko globe io de miseho ho mpanolotra koa zay de tsy mila aloha de mialatsiny tsotranyzao hoe tapitapika eo de refondation daholo izy mianakafy manangana fikambanana kely elo fanambarana aveo kay zareo amizay le vola mialatsiny fa mahitsy ny azy zay meko any mosytanina fitenenana anao ny fitenenana ozy izy koto zay faly miaraba anao mo paster faly miaraba tsy mpijery atsika rehetrarehetra miaraba ny vahoaka malagasy maneran-tany fanatomboko anao moa le izy paster de fa aviavy masika moa anao teo de raisiko am'izany fotsiny le izy satria araka ny atsidika anao teo misy zavatra mampalahelo sy mampiomehy kely sady mampalahelo zany ny tanora ny zavatra niseho teo amin'ny tambazotra vo teo de hoe fanambarana iny zany ny tiako sotomana ny sain'ny vahoaka malagasy sotomana ny sain'ny tanora koa satria fantatra ane na de tsy misy pirofo mivaingana androany fantatra daholy nandalo tamy toerana roa tanora izahay fantatray ny mekanisme ny politika ao Madagasikara raha mijery fotsiny
amin'ny fotsy miangatra atsika misy fanambarana de mitovitovy ny procédé mitovy ny procédure 72 heures ato hoe 72 heures ery 72 heures ohatrany hoe olona ray ihany ny naniraka tsy teny hoe betsaka ny te ahazo toerana de mikarama ianareo a de inareo mo lasa fitaovana de rehefa kianina moa ianareo rehefa tenenina de hoe zay malahelo toerana zay malahelo finanankanina anareo zay manimba sery tsy zany le izy firenena io a tsy lalao tsy ke lalaon-jazakely hoe atao an'izao androany de rapitso miteny an'izao anala amin'ny prime ministre androany de rapitso te ametraka olona ray teo ministra ianareo samby ianareo ihany mitantara aminay rehefa avy eo hoe i Rayanina ny invité ny ministre Rayanina tary amin'ny restaurant de nomeny 15 millions de mitokony teny zay tsy nanao le tsy nanao tsy nasa tsy nahazo sa tsy nanao de ireny mitantara indray rehefa avy eo de ao moa misy manao enregistrement audio de tsy mbola anjaranay izaran'izany androany fa be de be nareo voakarama am'le resaka fanambarana hitatsika moa reny ny sasany manao association ery de rapitso indray izy manao t-shirt menamena ery de ary izy manao bandeau de aty izy tena lasa ohatrany hoe fanaovana politikin-jazakely le izy fa tsy resaka raharaham-pirenena intsony raha fondation ny tondrahantsika an'le izy a nefa ohatran'ny tsy haiko lasa fitadiavam-bola fitadiavan-tseza zay ny mibahan-toerana am'izao de rehefa miteny moa izahay de mahazo message anonyme mahazo mail hoe nahazo 15 milliards le olona nandefa message farany pasteur ny tena mampome ana de hoe nahazo 15 milliards isika sady tany amin'ny Ravalomanga tany amin'ny Ravatomanga no tany amin'ny Rajoelina tena le olona fotsiny tsy mieritreritra hoe le 15 milliards ve azonay tamin'izy roa sa samby nanome 15 milliards tena faly kosa mba omenareo preuve zay mba omenareo proof zay fa zay efa te izy roa mihitsy nga izy roa ngamba zany nanometsika tsy de ibana mihitsy koa satria tsy mieritreritra le olona fa faly fotsiny tiana ratsy de alefaso zay tianareo alefa tsy bahatoerana ohatran'ny émission an'le zalany resaka Facebook be iny fotsiny satria iny ny atsidikatsika kely eto hoe tiako verena jery todika an'le fanaovana politika satria olona anankitelo moa symbole ny hoe nitarika fitokonana tany a Madagasikara de mba niteny tamin'ny fahitalavitra ray tao Antananarivo de hoe misy fahalalana betsaka loatra hono eto amin'ny Facebook raha moa niteny hoe be de be ny sarim-bavo izy de zay mbola tsy niafina zay tonga de niteny ary miteny amin'ny anaranay tsisy compte fake donc zany tsy miafina izahay ray zany faharoa matoa izahay miteny matoa izahay mahazo proof be de be avy any Madagasikara satria efa tsy masaha miteny ntsony ny olona any Madagasikara tsy afaka hiteny aminay nareo hoe be de be ny fahalalana matoa ny olona mitsikera indraindray manao compte fake any Madagasikara satria matahotra izy zay moa fa elaelan'ny nanaovana le miteny am'ty tsy mety amin'ny politika tia zary mbola matadidy na de nafampana ny raharaha tamin'ny andron'ny Ravalomanana zany tenako zao mbola nasa naka micro tambonin'ny estrady natana Diego io natao Antananarivo takizay koa tamin'ny andron'ny transition tena mbola nitana micro mbola tena hoe nivoaka gazety tamin'ny andro Rajaonarymampianina mbola nasany teny tany a Madagasikara iny moa resahany olona hoe tamin'ny Rajoelina tena niteny tsy nitsahatra izahay eny be de be ny voahentsika be de be ny gadra fa mbola nisy nasany teny ihany na de manany ihany ary fa am'izao ane ninona teneninareo hoe malalaka tsy malalaka zany miteny ao Madagasikara ny mpiasam-panjakana matahotra ny bandy kely mbola tonga saina matahotra satria
misy manaraka, misy manenjika, misy menasy, misy iny hitanareo ny teneny mikolo reny. De magaga fotsiny hoe ny tompon'andraikitra mpanjakana monsieur hoe izy mety fahalalana any aminy na le olona miaraka aminy na le olona voakaramany miteny de ohatrany hoe malalaka le izy. Fa eto zay miteny tsy zavatra malalaka zany ao Madagasikara am'izao. Raha avela malalaka io, mino sy manantena efanidina tanàn-dalambe ny ankamaroan'olona. Raha tena misy fahalalana io, tsy misy raha matahory io, efa nidina an-dalambe ny olona. Fa fantatra anareo moa manao le populisme de jerem-potsiny. Izay moa re point iray fa tiako verenana koa am'le jeritodika mialatsiny amin'ny teny eto hoe filohan'ny antenimieram-pirenena le niteny nanao émission tamin'ny herinandro de fa nanitsika mihitsy sy niteny. Fa rehefa nandinika ihany de tsy maintsy hamaly kely fotsiny hoe tsy hoe mamaly ny zavatra teneniny rehetrarehetra fa manasongadina mampatsiahy satria naverimberiny fotsiny hoe raharavana roa izay androany raha tsy misy zany constitution zany tsy misy bailleur, tsy misy bailleur anome vola tsy ho voaloha mpiasa mpanjakana. Mpanontany tena ihany rehefa hoe mikitikitika ny assemblée nationale de matahotra foana hoe tsy misy bailleur, tsy misy vola tsony andoavana karaha mampiasa mpanjakana. Nefa tsy matahotra izany sanction zany rehefa isika mitonantonana miady am'izany bailleur de fonds makany amin'ny toerana tsy tokony alendra indray, manao zavatra tsy tokony atao, mampiditra fitaovam-piadiana ao a Madagasikara. Zany tsisy atahorana satria intérêt-nareo manokana le izy tsy atahorana. De atao fampitahorana foana zany hoe tsy hanome vola amin'ny bailleur. Raha tsy diso 5 taona antsika nanao transition to tsy nanome vola amin'ny bailleur de fonds tamin'izany 5 taona ny transition zany na voaloha foana mpiasa mpanjakana ny karama tandritra ny 5 taona. Zay manko natonga, zay anisan'ny point natafaverina ny Ngara-Joelina teo amin'ny fitondrana satria ny olona zany nieritreritra hoe na voaloha foana le karama tao anatin'ny 5 taona ny transition de rehefa avela Rajoelina de iroborobo ny toe-karena iroborobo amin'ny fandrosoana i Madagasikara. Tany zany namitaka an'le vahoaka malagasy kanjo. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana niverina teo Andriamatoa Rajoelina tamin'ny 2018 de tonga le forongony isan-karazany izay tsy nitolona tamin'izany transition zany de lasa iny ady saritaka, fitiavan-tena, fangoronan-karena, trafiky sy ny tariny. Io koa ny tiako tsindriana pasitera. Ny magaga le olona izay nitehaka ny Rajoelina rehetrarehetra zay moa 2009-2010 zany efa tsy nitehaka ny Rajoelina ary zay anisany indrindrandrindra izay ara-tsirakista anisany tsy nanoana an'izany Rajoelina ho filoham-pirenena zany tamin'izany fotoana. Na era-tsiraka mbola fahavelony ary tsy niteny hoe tsy izy io. Fa ny ianareo be de be aminareo androany io manaraka ny président Mikael io anisan'izany io filohan'ny antenimieram-pirenena io sy ny ekipa be de be ao aminy sy nitehaka ary nizingizina niverenany Rajoelina teo amin'ny fitondrana 2018. Ao anatin'ny roa taona niara-ny sosy niara-nanao zay rehetrarehetra tao de androany ianareo indray plus fanatique kokoa manenjika ny Rajoelina lasa izahay izay tsy nanoana anazy izahay indray ny lotona hoe te hamerina anazy eo amin'ny fitondrana. Mba azonareo an-tsaina ve ny zavatra tianareo sa le hoe tianareo fotsiny misarika ny malagasy mba ho donto avendranana
avendranana atao vendrana daholo ny gasy omena information tsy ao aminy foana de miteniteny foana de plus le malagasy tsy mahazo le information tsy mitrohatra mitazona ny fahefanareo ianareo mitohy ny bizina mandeha ny rehetrarehetra zay zany ny tianareo atongavana efa fantatra zay satria raha ny teny zay teto nanome sosikevitra foana izahay tsy hoe nanotra bontolo izahay teto nanome sosikevitra ho an'izany refondation zany ho an'izany andao hanao réconciliation nationale ny malagasy de hanao refondation de la république zay ny andrendreny de rety ny solution fa ianareo ny safidy ny lalana andehanareo androany raha tsy mahomby zao fitondranareo zao de iza ny omenareo tsiny izahay le miteny ve zay tsy nitsikera fahatany teto losany ohatrany hoe izahay tsy tia fampandrosoana amin'ny Madagasikara izahay tsy tia anareo mitondra ny Madagasikara zay zao ny teneninareo amin'ny vahoaka malagasy nefa zavatra tsy marina au contraire izahay tokony niaro zao fitondrana zao hatramin'ny voalohany raha nanaraka ny tena hoe foto-kevitra ny joroanareo hatramin'ny voalohany raisiko fotsiny hoe kolonel ny teny ravana ny institution rehetrarehetra andao de ny apitson'iny ihany ianao miova hevitra ohatrany natao tao amin'ny assiziny militaire manomboka androany verina civil ny apitson'iny ihany ianao efa verina teny militaire de iza ny ino ny zavatra teneninareo androany iza ny ino nefa le fanatique sy le hoe le olona mpikaramanady le olona mahita ranondranona ao aminareo miaraka amin'ny fitondrana ao aminareo no miaro bêtement eto de lasa manakena olona manaratsy olona manenjika ny fiainan'olona vie privén'olona ataonareo ary sasany mo mampalahelo de mba fanisany ray aman-dreny manana toerana maizy azy mizara ny adresin'olona ty andafy zavatra deli zany efa crime maro zany rehefa aty fa tsy deli intsony de izy ndray miseho bevava hoe itory ho tongany andafy anambotro tongava zay teneninay hoe tongava tanàna tandalany tya ho hitatsika eo iza ny tompon'ny lalàna zany fa tsy hoe rehefa mitondra firenena ianareo eo amin'ny hoe fitondrana fanjakana malagasy de hoe zay tiany atao io rangaha fa mifatesany zay te ho faty na matinona na matin'ny dahalo na matin'ny insécurité tsy manino zany fa ny mampalahelo ny tena nijery an'le mission an'le filohan'ny anterimeram-pirenena pastera tena mialatsiny fa mbola izy ndray miteny hoe isika mpiteny no manabarabara ny malagasy isika ndray hono no manabarabara ny toetsain'ny malagasy lasa isika ndray ny faute satria isika miteny ny zavatra misy io mo miteny daholo ny mpomba sy compte fake le magaga koa ny compte fake zay manakiana an'le fitondrana zay ny mampiteniteny henjana ianareo fa ny compte fake rehetrarehetra le manoana fitondrana afa zay fantatray koa hoe iza ny mikaraman'ireo ao aminareo fantatray tsara zany zay olona andraindrainareo le hoe les financeurs et les bailleurs zay andrendrenareo rehetrarehetra zay mpikaraman'ireo compte fake be de be reo zay manompa olona rehetrarehetra zay miteny mikasika ny fitondranareo tsy maninoniny eo poids deux mesures ny lalàna mo tokony ho impersonnel général ho any rehetra fa rehefa eo amin'ny fitondrana mo mahalasa ataoko hoe mialatsiny am'le voambolana ampiasaiko
mahalasa adala le fitondrana, mampiteniteny foana, ohatrany mihevonevona zay nareo, ohatrany hoe nareo ny farany tampony, tsy maninona. Be de be ny nandalo teo amin'io fitondrana io aiza daholo izy reny. Raha ny nanao mety io izy, hitanareo tsy mitsoka, tsy maninona, mbala masamy teny mandrakity androany. Fa izay tsy nanao ny tsy mety kosa, tsisy hitatsika tsony. Mbola tsy mahay maka lesona ve? Tena mbola tsy mahay maka lesona ve? Ino mo point ray izy lehibe nanao tiako nanaovana jeritodika pastera ialana tsiny raha somary lavalava kely a. Ny anahako asongadiko fotsiny hoe ianareo tanora izay mandray vola am'le fanambarana sy le fanaratsiana le se fanomپana, asio fieverana ihany satria mieratsy izy teneniko zany ny fanaovana politika ao amin'io firenetsika io. Maro ny règlement de compte, maro ny fanenjehana isan-karazany, atao fitaovana ny institution. Fa misy farany zava-drehetra hitatsika ny fitondrana teo aloha, inona tsy nataony zareo, aiza daholo iry zareo am'izao. Ny vola nananany, ny pouvoir nananany zareo rehetrarehetra. Mbola manana pouvoir mihoatra nareo zao lavitra, ary nanam-bola mihoatra nareo zao lavitra. Da defa miezaka mangalatra ary nareo be de be ao anatin'ny efa-bolana. Fa hitanareo ihany ny hafarahany. Rapitso, mangataka porofo moa ianareo tsy fiatsarana eto amin'ny Facebook tena miala tsiny. Fa zany porofo zany tsy ho alefalefa aminareo eto amin'ny Facebook aloha. Fa ohatry nanaovan'ny zalahany io, Ravatomanga sy ny tariny reo, rehefa tonga ny fitsarana, rehefa tonga ny fotoana, misy foana io porofo io teneniko aminareo, ary ho hitanareo eto amin'ny Facebook foana zany. Fa io porofo zany zany zavatra hoe arma zany amin'ny fomba fitsarana, satria miankina amin'iny mitombona sy tsy mitombona ny fitsaranao ny olona raha androany ny asadasada linginao etiny hoe tia porofo. Iry zalahy mbola ao zany ohatrany hoe misy mission zany ao amin'ny ministère fitsarana, misy olona nahazo mission hoe anadio ny olona, ohatrany hoe mission le olona ao tsy teny anarana hoe anadio ny olona mpanao trafika sy ny mpangalatra sy ny mpanodikodina pirenena rehetrarehetra zay metimety am'zareo diovina. Atao audience huis clos any, gaganao hoe ny olona condamné eo tsy condamné tampoka afaka fisalasalana madio, tsy hita tsony, tsy hita le fitsarana fa eny anareo ny fahefana zay tianareo atongavana io, zay tianareo atao aloha am'izao. De oka tantarany tsaratsika rapitso, afaka pitso. Aloha janoko eo aloha ny ana pastera fa sao de lava loatra. Ho raisiko indray ny toyany, tia moa androany de déballage, satria tsika eto amin'ny Facebook de ozy ny olona hoe nareo moa mihoatahoata fotsiny eto tsy rehefa ny olonareo no miteny de tsy mihoatahoata fa rehefa zay de mihoatahoata, manao deux poids deux mesures nareo. Fa eto guerre de communication ozy ny olona, zay tsy manao communication fa zay mi-informer ary mi-sensibiliser. Miala tsiny aho miteny an'zany satria miresaka serasera, misy olona roa tiako resahana eto Roly Mercia sy Fernand Zelo. Reo mantsy no miseho azy rôle amy resaka serasera. Raisiko manokana aloha ngiahy Fernand ngiahy Roly Mercia. Nanao fiantsiny ianao hoe nareo rehetra zay nanao sonia ty taratasy ty tongava aty Paris fa ho avy dommage moa za tsy any Paris fa aty Belgique. Fa azoko menanao koa ny adresin'ny tranoko satria anao miteny hoe ho avy ambaravarana dia tongava aty amiko koa ianao raha ohatra ka izay no tadiavinao. Tao anatin'ny fanambarana ozy ianao hamaly anareo concerné ao anatin'iny ary za tsy mitsoka.
satria misy une partie tamin'ny déclaration conjointe nataona iny a misy phraseko mihitsy ao. Moi j'assume ce que je fais parce que fantatro ny zavatra ijoroako. Inona le zavatra ijoroako? Journaliste ianao monsieur Roly Mercia avant d'être politicien. Ary talohany nahalalako anao tao anatin'ny PRRM mbola journaliste be deabe ny mpanao gazety fantatro niary-niasa taminao efa nahalalako momba anao ny fombanao sy ny déontologie anao. De hitako fa miverina le izy zao. Ny adinao sy tahina ajaranareo iny. Hoe nanala baraka anao, nyteny ratsy anao sy sisa, c'est votre problème. Za raha nanao ny déclaration conjointe iny, tsy nioadinareo mianadahy. Fa ianao ny divulguer données personnelles ny olona sur Facebook, c'est un délit. Ozy anao tamin'ny anarako io fa tsy amin'ny anaran'ny ny PRN, vao maiky loza. Vous êtes censé connaître la loi. La loi de la RGPD aty Europa zay tompoko lahy no mipetraka. Fa tsy hoe ianao ny Madagasikara de ozy anao hoe ka za ty Madagasikara de zay tiako io. Ah, tsy zay tianao no atao. Lalàna ny RGPD ny mamoaka ny données personnelles-ny olona tompoko dia faute grave. Ary iny no nanaovako déclaration conjointe fa tsy niadinao sy tahina. Niadinao sy tahina réglé ho any. Samy assumer ny tenin'ny olona. Za tsy mbola nanao attaque personnelle an'izany zany teto. Na mahery teny aza. Zay moa fomba fiteniko satria amahazanaky ny avy any atsimo anahy. Fa raha ohatra kosa ny amin'iny resaka données personnelles iny, ijoroako hatramin'ny farany monsieur Roly Mercia, na faly anao na tsy faly anao. Satria tsy namaly amasy tamin'iny provocation anao iny, fa navelako loha. De mba nijery an'le plaidoirie-anao aho nanazava, rehefa amy tany. Sao ve oa ka za mianarako amaza Roly Mercia fa tsisy idina fitondram-panjakana. Ianao anie mbola mpitondra fanjakana. Tsy afaka manao an'izany ianao. Zany zao miteny eto na de tena amin'ny anaran'ny Jean-Luc na tiako na tsy tiako tsy maintsy mipetaka ny déontologie ma-pasteur sy ny appartenance ny organisation misy ahy. Tsy azonao fafana amiko zany, ary tsy azo fafana aminao zany. Fa tsy hoe rehefa hiditra ao anaty combat ianao de hoa esoriko aloha ny casquette mampitondra tenin'ny communication au niveau ny PRRM. Non. Ireny no ahitana taratra ohatry nahoana ny fomba fiasanareo ao amin'io eo amin'io république refondation io. Manao ny tao fahatany anareo. Tsy hoe koa rehefa anareo ny fahefana de vous faites ce que vous voulez, arao ny lalàna. Donc ninona argument ka izy nanompa anahy, ka izy nitraité anahy de tous les noms. Tsy manana droit ianao mamoaka données personnelles ny olona. Aty aminay aza za fiangonana manao fety-piangonana kristianako. Mbola iarako le olo azoko aseo Facebook ve ny sarinao. Ary azon'zareo toriana. Tena antanina tsirairay mpiangona, masina taratasy, loi RGPD, sao de tsy fantatry ngia aloha zany. Hoe je sous-signe, j'accepte, sary ny zanakay mianatra aty misy lakilasy, ekenareo parent ve niakana sary ny zanakareo ny an-tsekoly ka avoaka amy journal de l'école. Journal de l'école fa tsy Facebook. Ekenareo ve raha tsy ekenareo dia soniavy, raha ekenareo dia ekeo. Enao nefany ahahaka anao amy place publique ny adresin'le olona sy ny olona rehetra mpanaraka anao. De iny anao avava hoe amy anarako ny nangatahanay za koa anatiny. Ny démission anao tsy noho ny adinao sy tahina fa ny fomba fiasanao mihitsiny. Tsy manaraka déontologie. Tsy resaka incompétence fa resaka tsy fanajana lalàna. Olona ohatry zany manodidina anao mon colonel. Minimum amy resaka fanajana lalàna tsy ajain'ireo olona reo fa hoe raha matahora. Ho avy aho, fantatrareo zany Roly Mercia zany. Iza ny intimider anao am'zany? Teky.
mialatsiny a aloha tsika tsy hifampilolololo eto a ny any zavatra ny soniaviko de assumeko miteny moa anao tsisy nanao soni ka iny fanambarana voakany fa za tena miteny hoe zaho anatin'iny tsy milefa zao lehilahy zao rehefa misy raha tiany izy roa tsy milefa teno soa tsy milefa aho amy raha izy roako fa tsy ahodikodinao ny resaka kazao 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 mba avereny vakinareo nge le fanaonan-kevitry ngiarainy tamin'iny pour un journaliste expérimenté manao faute ohatry zany non any Madagasikara zany a ça passe parce que il est au pouvoir zay ny any amitsika ray zay ny atyko tena le fahalalahana ozy anareo ianareo zany maninona manana droit manao zay tianareo atao fa rehefa zay milaza zavatra marina de lazaina fa forongony mora be matsy le izy tsy manargument masy nareo de forongony 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 zay foana ny répétition ny olona tsisy apoka faharoa ngia Fernand Sello monsieur le mercenaire iny le resaka omby iny matoa miteny eto dia je parle sous l'autorité des experts de magistrats za mpitondra tenin'olona eto ngia Fernand Sello fa tsisy nanakarama fa ny justice malagasy no mampiteny ahy eto ataoko mahemy tsara ny fitsarana malagasy no mampiteny ahy eto sao misy teny nahazo miliara ndray nanao émission anao avoay eto zay marina ny am'le resaka aferana omby iny ity resaka tsy mandaingo resaka tia nahatavy le izy ozy zareo ka tsisy resaka dahalo iny na iray aza fa resaky ny adiny piraita-po dia avadika am'izay tiavana azy zay matsy le izara raha misy zavatra satria ny olona am'izao efa maimbo raha ny dossier momba an'izany rehetrarehetra zany a dia nalefa ty amiko fa raha manatombotso Jean Luc tsy manao rakety raha manatombotso Jean Luc tsy manao raha matahora mba hahatonga ny olona anaiky azy fa miteny fotsiny hoe tempéreux kely le tempéramentnao zandrilahy tsy hoe nareo mahay miteny eto amy Facebook de nareo ny tompony teny fa za raha mijoro eto ka miteny eto isaky miteny zavatra tahaka an'le tamy resaka momba ny ministre ny justice dia efa eo am-pelatanana zavatra maromaro fa tsy hoe parler pour juste avoir de buzz zany manao buzz zany juste manao story time de malaza tsy sahirana ohatry zao mitady raharaha zao zany zao lasa ennemi numéro 1 na mody a Madagasikara tsy azoko atao fa efa nahazo menace allo heninareo vahoaka malagasy zany na ody a Madagasikara tsy azoko atao fa nahazo menace mare tsara afaky hiteny reo zareo tsisy azy zany tsisy azy zany donc zany mitady raharaha eto oui satria le vahoaka tsisy miteny de aloha hisolo azy fa ianareo a misy manakarama de mahay miteny za karamain'ny ranomasom-bahoaka raha tianareo fantatra izy any an-damosina RGL karamain'ny ranomasom-bahoaka zay tsy samy teny satria nareo manao raha matahora ao Madagasikara tompony sandry tompony basy tompony vola tompony fitsarana entre parenthèse le olona anisany namandrika ahy tam'le resaka PM iny de olona farany zay akaiky amy fanirisoa no nampanao an'le opération elle va se reconnaître L-E-L-2-L-E maheno tsara ianao madama elle va se reconnaître mais vous êtes trop corrompu jusqu'à l'os vous êtes corrompu jusqu'à la moelle za de miteny hoe moramora avao zandrilahy efa niteny anao reo olo reo fantatreo reo olo reo hoe moramora ihany fa ianao tsy mety fa mbola manitsaka accélérateur misy farany anie ny fanitsahana ny madinika aty
misy farany boribory ty tany ty tsy ilaza detay eto aho satria manjary il va avoir le devant araky ny teniny mositana teo de aveo hifototra any am'le olona manana le dossier fa tiako ho fatany fotsiny le izy anome sopapa indice fotsiny aho sao de lazanareo fa morona io tompony io sy le tovolahy antsona hoe te mifanomboka amy teny anarany de miainsy ny toyany no miinsiste be mihitsy aka reo omby reo de nitory olona anakiroa i r de fantatrareo de fantanyle anarana no anarany tompony omby io ary g sy f no ralany no toriny adilova izy ary nanao besena hier ary nisy fotoana tany amy 2004 tany ary nisy pobasy tao am'ilay tanàna nahafaty ny zanaky r izay fahadisoany tanteraky anefa nitory r ary nisy general izay ministra taloha no namoaka omby forcé tao ary tafavoaka zany tafiditra tao ny pe na ministera teo aloha de olo-kafandray zao no nampiasai ny r dia natafavoaka omby maromaro indray tsy haindray zay nahazo any r sy ts fa nanao kolikoly tao amy fitsarana de nivoaka indray ny didy hoe restitution 1500 isa izay tsy possible mihitsy zany anefa tsy possible je parle sous l'autorité an'ireo olona magistrat reo averiko ndray je parle sous l'autorité n'ireo magistrat reo ary tsr nahavita nanao faux usage de faux amy resaka sonia satria notoriny zareo i g izay iletré ary ny gadra de nanaovany zareo taratasy faux mihitsy sonia nefa olona iletré comme par hasard un illettré c'est signé ary tsy capable manoratra ny anarany fa raha tokony ho izy dia empreinte no eo 5 soniny teo le diable se trouve dans les détails monsieur Fernancello le diable se trouve dans les détails ireo omby reo tsy miexista itsony fa omby any anaty kijana olona hafa tianjareo aripaka nefa tsy rariny zany eto amiko reo taratasy reo tsy latsaky nenina amby telopolo pejy ajanoko eo ngambany a niafatra ho anao fotsiny nga i Fernancello calmez-vous vous n'avez pas le monopole de l'information mazava ve zay vous n'avez pas le monopole de l'information nanay tsy information fa nanay données par des magistrats capice comprende ok zay ngambany l'izy fa tiako atongavana masy de hoe ho anareo vahoaka ina ny ato mahatonga any RGL amy tena zany ny olona eto am'ty Facebook ty zany mieritreritra izy fa rehefa miaraka amin'ny fitondrana dia zareo ny tompon'ny fahamarinana de afaka misetrasetra any amy vahoaka any ambany lanitra ny etika anareo amboaro aloha impiry ny teneko zay vous n'avez pas d'éthique misaotra tompoko zay ngamba nefa veriko aminao ndray mositanina fitenena eny pasteur tohizako le izy satria araka ny teninao teo hoe matetika rehefa zalahy eto amin'ny Facebook na anan-tanàna na le miseho télé rehefa miaraka amin'ny fitondrana de izy mieritreritra hoe izy amboniny lalàna izy manana pouvoir atout izy mahazo midénigrenao izy mahazo manompanao izy mahazo maniratsiranao fa enao tsy mahazo mamaly
Rehefa zay foana zay ny toetsentsika malagasy rehefa miaraka amin'ny fitondrana de mahazo manao ny rehetrarehetra. Resaka ianao Andriamatoa Ferinasy teo aleo tohizako am'izay le izy satria tadiditsika tsara nisy fotoana zay ny teny hoe nisy olana resaka raisa manana enregistrement n'izahay niantso anahy izy aleo teneniko eto be de be zavatra niteneniny tao fa rehefa niteny izahay mino izahay raha pirofo tadiavinareo mahatonga izy nigadrainareo androany manana pirofo iny zay olona miteny manko ataonareo soa adala soa tena ohatran'io mialatsiny manona anarany colonel Patrick eny misy tsy mety ny nataonjareo tana fiarahamonina mety misy ny papana satria maha olombelona anazy an'zareo fa kosa misy famarinana ihany zavatra tenenindreo ary manana pirofo reo matoa reo nasahany teny tsy resaka fanasoketana tsy resaka fandotovana ianareo zany nisan'izany mo namana Ferinasy tam'izay niindraindra hoe mila tokony averina anaponja izy nefa tamy voalohany tokony avoaka anisany nangataka 700 millions tam'izany fotoana vavany Ramatoa Raisa ny teny an'izay rehefa tsy nanome mo izy inona tany ary mbola mahagaga rehefa nitoy hoe iza ny namoaka voalohany ny arrestation any Ramatoa Raisa amin'ny andro amy 2 alina amy 2 maraina tsy haiko amy 2 maraina sa amy 2 alina amy 2 maraina Ferinasy niaraka tamin'iza atsika tsy teny detay fantatray ny procédure ny zavatra nanaovana guet-apens satria andony volany le olona de rehefa aveo noraisina mo izy nareo mahafantatra ny zavatra nandalo tany fa mino izahay fa ho salama tsara reny olona reny na voasambotra anaponja ary mino izahay ny olona rehetrarehetra zay nomena pirofo mbola amoaka indray andro any. Faharoa manaraka an'izay niteny teo hoe colonel Patrick eny miteny daholo ny pompier satria mamono afo de nefa tsy mitombina zavatra teneniny ohatr'izao andro vitsivitsy aty aoriana mivoaka daholo ty taratasy tomobile tsy hay moa natao perquisition sa namidy za androany misy taratasy mivoaka hoe fa namidy nefa afaka omaly izy nitenenina hoe perquisition de tsy fantatra tsony tsy haiko iza ny mandainga zay tsy te hiditra am'izany anjarany vahoaka mitsara an'le izy satria zay le niteneniko teo hoe zavatra hafa ataonareo androany zavatra hafa ny rapitso enareo ihany manimba ny laingana ataonareo de zay izahay tianareo fotsiny hoe anaradreny rano de anaika amela zay tianareo atongavana rehefa mafampana moa le zavatra androany iny moa nisy arrestation koa androany hoe anao coup d'état any daholo le resaka satria any fa merina ny rajoelina zay indray le resaka merina ny rajoelina tsy maninona zay raha zay ny fomba andraisanareo anazy fa kosa raha olona tsy mitombina zany le zavatra teneniny colonel raha olona dala tsy misaina zany ny colonel mialatsiny colonel raha miteny an'izany fa maninona ikaramanareo olona hafa ndray tsy andeha nambotra mihitsy fa andeha amono any colonel mbola tsy ny publiena moa ny anarany mbola tsiny fa zany adjudant chef zany efa hiparitaka tsy ho ela ndray zany ka raha mena hatramy 100 millions d'ariary ifofony hain'ny colonel raha olona tsy mitombina raha olona tsy marina zavatra tenen'ny colonel inona ny amonona anazy inona ny anenjena anazy ampanontany tena de izahay ve ny manaratsy izahay ve ny manambany maniratsira ny vahoaka manao afera maloto fa mino izahay fa tsy ho tonga am'izany io ary mino koa izahay tena hoe
tandrovana, arovana ny ainy reny olona miteny reny, olona manana dossier reny a, ary manantena mihitsy zahay hoe ho salama tanteraka ireny olona reny ary tsisy anjoana azy satria sarotro aminay ny ino, sarotro aminay ny anaiky hoe misy malagasy samy teny de ny apitso de ho faty. Efa betsaka ny maty zay, any ao ny maty tanam-ponjo, any mitondra taketra marary, de mbola izany foana ve le fanovana? Zany ve le tenenina hoe misy fahalalana eto? Tsy hitako zany fahalalana zany a, ary io be de be ny fonctionnaire teny aminay a, mandefa zavatra ty aminay a, fa tena hoe mangataka mitalao mitomany hoe ataovy anonyme ny source. De matokia nareo anay fa tsisy amoaka zany source zany eto, mandrapa rehefa tonga ny fotoana le fitakian-zalahy hoe avoay ny proof, rehefa tonga ny tena fitsarana malalaka madio mangarahara de ho alefa zany, ohatrany nanaovanareo le taloha rehetrarehetra reny. Tiako raha tiako tsindrina satria le lainga mahasorena indraindray hoe misy olona diovina foana hoe tsisy nanenjika zany Ravatomanga zany raha tsy io olona io. Aleo tsoriko mazava eto ny resaka, tsoriko eto le fandehan'le izy. Ny dossier manenjika ny Ravatomanga tany amin'ny colonel Patrick de izy nandeha kavalina. De i ministra ny justice am'izao taty exil niangavy ny talao an'izany colonel zany nakana zany dossier zany. De rehefa aveo fantatsika moa ny tohiny alefa tany Maurice, de ny olona tany Maurice moa napetrana hoe raha tsy izy a tsy nanao, tsy nisy fitoriana ny Ravatomanga, fa enao iza nanana reny dossier reny, nisy olona namorona reny tany nikarakarany reny, fa tsy androany a enao ny asandatra, fa enao iza satria enao ve le financeur, le bailleur de fonds ho any rehetrarehetra. Io moa be de be ny namana taty diaspora de miaraka mivory de hoe bailleur, ka efa ny zavatra mikonokononona le amin'ny bailleur de ino moa mitenenina eto hoe le bailleur efa fantatra ny rehetrarehetra satria any ny vola, any ny sosy, any ny mahita couloir amin'ny vola, any ny mahita couloir ny trafiky rehetrarehetra, de any zany tsy resaka fanaratsiana zany, mahafantatra an'izany daholo ianareo rehetrarehetra reo. Fa ny vahoaka moa rebirebena isan'andro eto de aleo teneninay eto zany hoe tsisy vahoaka rebirebenareo eo, tsisy vahoaka manaiky ho adalenareo zany hoe ho ampiadivinareo samy malagasy. Aok'izay a tsy avela hifamono ny samy malagasy, tsy mbola nisy riska goavana be hoe zany adi-poko raha tsy anareo zao no manao an'izany, tianareo tsy tianareo, enareo no mampirisika an'izany. Raha ny teny an'iny zany colonel Patrick tsy tena hoe ampiady, fa ny zava-misy efa lingilinginareo anie le izy fa be de be moa mbola tsy mahatsapa an'le izy le danger efa eo, fa indraindray mampanontany tena ihany hoe tena ho tompona ndraikitra ve nareo raha misy io zavatra tianareo atongavana io, iasumenareo ve ny responsabilité-nareo? Mbola mitodika amin'ny miaramila ihany amin'le institution miaramila, fantatray betsaka ianareo miaramila miresaka aminay tonga saina, fa na ianareo miaramila manana basy ary mbola matahotra miteny vao maika le vahoaka kely zay mitady hoanina androany tadiavina androany, indraindray hoe tokony hoanina androany tadiavina rapitso ariko.
satria tena tsy misy. Fa ino mo indray andro tsy haiko mbola azo manamboninahitra ve tsika hiresaka amintsika eto, zay tsy matahotra mbola iangaviana, fa be de be moa mbola matahotra fantatra izay, ary miombon-kevitra aminareo zay hafa ihany mo ny aina, sarobidy ny aina, ary matetika mode opératoire ny zalamy zao menasatra any amin'ny fianakaviana, tena any amin'ny fianakaviana, de miteny reo rehefa aveo hoe misy fahalalana eto Madagasikara, malalaka ny miteny, malalaka ho anareo mpitondra fa tsy malalaka ho an'ny malagasy. Oka zay azava fa izahay ninona teneninareo, zahay tsy angino na lotonareo toy inona, na anaovana tsy haiko lainga tsara lahatra, tsy mbola nisy nanome vola izahay no iteny. Ohatran'ny fanaovan'ny zalahy ao amin'ny Facebook sanany amin'ny tele fanambarany, ny sasany mo na niasany ary tsy fantatro, na fidiram-bola tsy fantatro, de manao fanambarany ary am'le hôtely ngeza be ery, de mieritreritra anao hoe taiza nazahoanao vola, manangana antoko politika, ianareo ankamaroany tsy miasa eo, de manangana antoko politika ao amin'ny hôtely ngeza be, misy financement tampoka. Sasany moa efa manao t-shirt complet, de izahay no ambakainareo hoe izahay ny voavidy. Me zay androany fa mampalahelo le toe-tsaina, raha izany ny fanovana tena mampalahelo. Eny pastera, ialana tsiny raha somary niakatrakatra androany, sady ny andro moa mbola amin'ny fotoanany mois du ramadan le jeûne, de somary tsy atao lava be le izy ary tsy mankala olona izahay am'le fadiovam-po, fahatsorana, aingany hibebaka daholo itsika mpanao ratsy, aingany ho tonga saina daholo isika, ataoko hoe isika na tsy ao anaty fitondrana ary zay, isika zay mbola miandrahandra izany hoe firenena malagasy manana ny maizy azy zany, ijoro mandrakarivo, hiady ho an'ny firenena, ary indrindrandrindra firenena tsy misy vahoaka moa tsy firenena, ho an'ny firenena. Io moa ny rehetrarehetra am'izao ohatrany miandry parole d'évangile, miandry ny nomination, de any daholo ny concentré ny olona, fa io moa mbola miteny hoe nomination mikasika inona mo, ianao inona mo, tsy fantatro, fa mbola eto zay mbola mijoro hoe andao hanao refondation tena izy rehefa tsy vonona moa ianareo hanao an'le refondation tena izy ome eo an'izay vonona io, tsisy nanery hainareo hitondra an'io, fantatra ny transaction mandeha tany hoe iza nitondra an'io. Nareo rehetrarehetra mahafantatra ny tantara nisy tao, tsy izahay ny ampianatra anareo, tsy izahay hiteny aminareo ny zavatra misy ao amin'io firenena io. Betsaka ny ray aman-dreny, betsaka ny haut gradé mbola averinay eto hoe rehefa tsy zakanareo le izy, rehefa tena hoe efa nataonareo am'le hoe ingouvernable Madagasikara, miverena amin'ny directoire militaire, mbola misy haut gradé ray aman-dreny vonona hiara hiasa hanavitra ny Madagasikara. Lainga zany Madagasikara, tsy avitra intsony zany, lainga izany, mbola avitra soma tsara tompoko Madagasikara, ala mbala tokony hanana ho avy mamiratra ny malagasy, mbola tsy tara izao, indrindrandrindra am'izao toedra raha misy eran-tany zao, de anao tsika manana volonté tsika, te handroso tsika, izao no vanim-potoana ny tokony recommencena à zéro izany république de Madagascar zany.
Raha tsy zany atsika tsy hijanona hifanenjika, hifamono, hifanaratsy, hifaniratsira. Zay foana ve no avintsika? Zay foana ve no avy ny taranaka atsika? Zay moa anisan'ny teny efa taona maromaro efa manomboka fotsoary ny voliko zao vao mahita an'le izy. Fa tena Ao vaolobotsika. misaotra nareo rehetrarehetra, misaotra ny olona nijery moa tsy izy ho hitana lava be izy ty androany, misaotra mankasitraka hatrany amin'le mpanaraka, ary isaorana hatrany le mpanenjika, ary isaorana hatrany koa le mpanompa. Mino izahay fa raha tsisy anay tsy mikarama ianareo de tohizo, ary zay koa noya mba fomba hoentinareo mikarama mba hampihinan-kanina ny fianakavianareo. Misaotra paster. Saotra anao Mostany. Za aloha mbola misy zavatra omaniko kely eto tiako resahana zany. I rebondir kely am'le resaka Raissa teo. Oui, effectivement, ny zavatra tsara ho fantatritsika vahoaka malagasy aloha ny tsy itovizako amin'ny mpisehatra politika sasany dia matoa izy manao politika dia manao carrière na mitady vola. De rehefa tsy mety eo amin'ny anankiray de mifindra anankiray. Ray zay. Faharoa manaraka an'izany za mbola ao anatin'ny atao hoe asa pastoraly tsy azo sarahana amiko iny. Dikan'izay zany nizaniza ny olona miconsulte ka misy olona misy atao hoe secret du confessionnat, sao de tsy fantatrareo aloha zany. Zany hoe fitarainan'ny olona na olona tsy misy ara olona tena tsoriko aminareo tena tsy azoazoko en politique amy position-ny mitaraina aty dia je suis obligé d'accueillir et d'écouter parce que aprimina ny tsy fitovin-kevitra ara-politika sy ny tsy fitiavana an'le olona fa rehefa olona mitaraina de tsy maintsy miaino anao satria zay lay pastoral. Manina miteny zany zavatra zany? Resaka Raissa io dia tao amin'ireny fotoana ireny de nisy fotoana izy no niantso, tsy fantatro zay fomba numéro kay moa mipoitra ty amin'ny mipoitra amy Facebook moa numéro tout le monde peut m'appeler tahaka an'le namandrea zalahy ao ambony ao hoe alefaso ny CV-nao hoe mba amizay hony lasa amizay zany avoaka any Facebook hoe paster nitady toerana PM nefa kay fandriky le izy de ohatrizay daholo de niantso izy ary nitresaka ny momba ny affaire rehetrarehetra izay mampigatra azy am'izao fotoana zao. Ny antony tenenako an'izany de zao, aty amiko aty ny maro am'ireo zavatra nolazainy madame Raissa raha ny fitarainany en tant que dinika pastoral zao tsara ny teniny fa inao mahatonga anao niantso madame Raissa satria tsika tsy mifankalala ary tsy manana relation tsika de zao ny teniny. Mety maheno ahy zany pisy azy any tsy fantatro na misy hiteny aminy. Raha sanatrika ho faty any paster de mba tsy tiako ny ho faty tsy mivoaka ny marina aty amiko. Averiko indray raha sanatrika ho faty any aho izy de tiako nitaraina amin'ny olona ary manina ho azy za de ozy izy hoe satria anao paster. Aloha za resaky eto tsisy resaka politika tsisy resaka ina satria tsy matoky tsony ny olona journaliste voakarama politicien traître ny inona dia ianao zany lasa tratran'le charge pastoral en politique ary zay ny tena tiako valiana an'ireo tsy mahay nininona mialatsiny hoe pasteur zany tsy tokony hiditra politique. Oui, dans un sens, mais je suis obligé parce que les gens ne vous fait plus confiance, chers politiciens. Ianareo zay professionnel en politika tamadika palitao jiaby mpikaraha manady jiaby hatrany ampiteny am Facebook sasany zany tampotampoka eo dia za zao lasa mpanao politika sa tsy mpanao politika fa za mpanao zao tsy fantatra tsony hoe inona nareo inona de lazaiko hoe raha ny tokony ho izy tsy tokony hiditra am'ty tantara ty eny lazaiko eto hatramy fianakaviako aza niantso aho hoe ajanony io zanako fa sao de mahita loza amin'io ianao. Je suis désolé maman, je suis obligé parce que le pays est au bord du gouffre. Le pays est en danger.
Et je dois me lever, même si je vais le payer très cher. Et je le paye déjà très cher. Nareo tsy mahalala ny zavatra ty ambadiky ny rideau ty, tsy fantatro averinareo fa moramora zao zavatra ataony izao. Averinareo fa zavatra moramora. Matory olombe, mpitsara, miaramila, dokotera, mbola hiteny zavatra koa eto eau et forêt, aty aminay daholo na andefasan'le olona ny zavatra, fa maninona? Mijaly le firenena, mijaly le vahoaka. Fa fitapitahana fotsiny hoe ka mpiandry, ka satria zao, ka satria nanafaka anay tamin'ny Rajoelina dia tsy excuse nanafahana azy tamin'ny Rajoelina. Tsy hoe koa ianao nanafaka ny olona tamin'ny Rajoelina dia tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu dois rendre des comptes au peuple. Fehezo ny olonao président. Fa rehefa tsy voafehinao ny olonao dia voatery zahay miteny eto ho denoncenay tsirairay. Tsy mba haroa, tsy mba telo amanjato ny fitariana. Tsarako tsony ny mandray doléance amin'ny olona. Ny roanareo Patrick satria ny mpandray doléance de za zao lasa mpandray doléance tsy fidiny tsy za rery samy manana koa ny rahalako hafa reny. Ny amosy ivaniko ihany satria tsy hoaraka le izy. De zay nahatonga azy ny teny hoe ho faty any aho izy raisa. Mialatsiny aminao madama raha mainao zao anao fa tsy tsy niteny taminao satria secret de confessionnat fa ny atahorako de ny ainao. Ary amin'ny déontologie pastorale mare tsara ngamba ny pasteur rehetrarehetra. Ary mare tsara ny psychologue rehetrarehetra zay mpanao entretien. Raha sanatria ka misy cause en danger ny fiainan'ny olona anankiray, raha ny lalàna momba anay en déontologie de tsy azo tazomina intsony ny secret du confessionnat rehefa en danger le olona. Aty aminay mampigadra rehefa mamoaka secret du confessionnat. Aoka zava, za zao olona manaraka lalàna. Mampigadra. Fa ao anatin'ny lalàna napetraka hoe raha sanatria ka hiankina ny ain'ny olona de tsy maintsy avoakanao ny secret du confessionnat rehefa en danger le olona. Engane tsisy aninona an'ireny olona reny. Tsy hoe momba azy zahay fa le resaka aina. Misy natao hoe etikany aina. Après amboaro régleo ny fitsarana ara-dravina. Reo olona reo vonona ho tsaraina ara-dravina. Fa tsy diko tsara hoe ara-dravina. Fa tsy fitsarana amboarina ka ny copine sy ny copain ny ministra no lasa juge amin'ny fotoana hitsarana an'le olona tsy tiany. Oleletsy e! Conflit d'intérêt zany. Tsy ny copine anao no mijuge le olona tsy tianao de tonga de efa mazava fa vita chocolat mialoha le olona. Soyez honnête, purée. Soyez droit dans vos bottes. Vous qui représentez la loi et la justice à Madagascar. Fa raha tonga eto aminay eto miaraka aminay fa nga nareo rehefa mandeha katikatra. Fa nga nareo rehefa manana an'le fahefana de vous avez tous les droits. Non. Aleo fantatsika vahoaka tsy manana ny droit rehetra reo fa tsy maintsy miara amitsika vahoaka. Faharoa, resaka tribalisme notenen'ny Mostanina teo. Mampitsangam-bolo mbola le pasteur indray no miteny eto. Tapahana eo anelanelany le phrasen'le colonel zay resaky zareo tany ambadika tany de lazaina fa hoe tsy tia tandroy, tsy tia olona. Vous jouez avec le feu. Sa mety zay misy tadiavinareo. Le vrai problème tsy idiranareo fa any amin'le resaka haingokaingony. Ny teny zavatra be dehibe izy tao. Hoe ahoana ny ty, ahoana ty, ahoana ty, ahoana ty. Any no misanareo. Misy député anankiray any. Mbola tsy tamin'iny teny Patrick iny fa talohan'iny efa niteny nilaza koa hoe satria izy avy any amin'ny avy any atsimo de zay ny tsy itiavanao. Izy areo fanehoan-kevitra reo zay ambany andro na zay avy aty afovoan-tany. Député enao no manao parole loatr'izany en public. Enao ane ka tsy solombavam-bahoaka ny faritra anao fotsiny.
solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Unité nationale, sao de tsy hainareo ny dikan'izany. Ary raha zao hoe tany firenetsika zao zay efa misamatsambaky na hainareo samy ao anatiny aza, rehefa mihaino anareo miteny ao Facebook koa zay koa mba mihaino anareo, de hita fa tsy mifanaraky nareo e. De mbola tobasanareo petrôle koa le afo efa miledaleda io. Tomponatoka anareo raha raikitra ny korotana eto. Avy eo atsipinareo aty aminay le izy. Mora kelengely izy e. Tsy zao, tsy za fa ry zareo. De fa manina tsy ianao ka satria za miaraka amy PRRM, zay fotsiny ve ny argumentanao? C'est trop facile, hein? Parce que tu es avec le PRRM, donc tu as raison. Attendez, c'est trop mince comme argument. Démontrez-vous amiko 1 + 1 = 2. Fa tsy manao argument d'autorité. Farany de hijanonao satria efa iny be debe naveriny reto namana reto ty hoe mba teneno pasteur, tanareo fa tena mitondra an'le fitaranan'le olona ato. Avy amin'ny eaux et forêts. Ty koa zavatra anankiray satria ao masy mampanankarena ny sasany, resaka hazo. Hainareo ty na lazaina. Hazo sarobidy. Vakiko misy le izy, ty amiko ty le izy. Miarabanao mpanajana pastora. Mialatsiny fa somary ho lava ity, de ialako tsiny koa zany fa tsy tiako ny miteny lafatr'olona. Aleo tantaraiko aminao hatramin'ny voalohany ny momba ny corps eaux et forêts eto Madagasikara. Tsisy miresaky zany. Iaraha malala ny ressources naturelles indrindra ny ala, ressources forestières no sehatra iray zay iazakazan'ireo manam-pahefana sasany hanangona karena, bois de rose, hazo sarobidy. Kopinareo zay. Satria sady mila investissement be no azahoana tombony mioapapana io. Nezahana nesorina tsikelikely teo anivony ianareo hanao refondation structurelle. Aikay ty fanamboamboarana ministera ty fomba hanangalarana an'ilay ala. Nezahana nesorina tsikelikely tao anatin'ny ministerany eaux et forêts, tao ministerany ny hoe eaux et forêts ka nampiarahana tamin'ny tourisme. Avy eo natao environnement. Ary am'izao de voafafatanteraka satria environnement et développement durable tsy hita tsony raha eaux et forêts. Nanjavona ny alan'ny Madagasikara fa hoe environnement et développement durable. Ka tsy le nomination loatra ozy izy no olana aminay amin'ny appellation ministère fotsiny iny, fa ny hanafona tanteraka enoy tsara ry ambany lanitra tadiaviny zanafoanana ny corps ny eaux et forêts, reo mpiaro ny ala tsika. Fantatrareo tsara ny enjeu amin'ny resaka ala io. Aza variana amin'ny volamena fotsiny tsika. Aza variana amin'ny russe fotsiny tsika. Nitaraina reo corps ny eaux et forêts fa tadiaviny foanana. Ary ny farany teo aza tamin'ny resaka fanilihana amin'ny mifikaonan-doham-pirenena izay nalefako taminao zany efa nalefany tamiko de nahavoaka vava mihitsy ny dirikabin'ny ministra fa hoe hanafona ny eaux et forêts no mission amin'ny zao. Fivoriana fanomanana ny journée internationale des forêts nilazany an'io ampahabemaso. Ina moa no antony? Manelingela ny mpitondra ny OPJ eaux et forêts rehefa manao asa maloto momba ny fitrandrahana hazo sarobidy sy espèce protégée ohatra sokatra. Zay le izy. Tanareo voaka ho azy ny dossier. Araka ny lalàna CITES, CITES, mantsy de azo samborina zay tratra abondiompy en flagrance na dia ny parlemanta aza. Rava ny immunité parlementaire raha pris en flagrant délit. Ny toetra raha am'izao dia mitambatra amin'ny environnement ny eaux et forêts.
mitambatra amin'ny environnement safady ny eau et forêt ny environnement anefa de concept transversal afaka misehatra amy départementa samihafa santé éducation population sy ny sisa ny environnementaliste zany dia olona avy amy sehatra sy spécialité samihafa zay nomena toerana ato anaty ministère ka de raikitra ny ady toerana araky zany satria matanjaka maro anisa ireo environnementaliste ireo izay ady anatiny izay mihitsy anefa no tanjony ny mpitondra mba hahafana manilika tanteraka ny corps ny eau et forêt grave ety zalahy no manafoana tanteraka ny corps et forêt io efa ela no nangatahana poste budgétaire anapina isany eau et forêt OPJ saingy lavina trano zany nanome ohatra izy tamin'ny androny CAN PM Tsay Christian ny projet de statut particulier an'ireo agent ireo OPJ eau et forêt izay paramilitaire de izahana sakatsakanana amy fomba maro samihafa hatrany anisany nandray anjara tamin'ny fanakatsakanana zany io gouvernement tatariny PM farany teo zay raha io mampitomy rafatra ny résultat ny ministère nefany de ny agent des eaux et forêt indrindra ny any ankianja lavitra any no manatanteraka izany reboisement protection contrôle sy ny sisa fa ny aty ambony de mitaky rapport amenona antotanisa no ataony ny moyen natanterahana ny asa de tsy misy tsy mahazo budget ny any ambany fa mijanona hatreo amin'ny direction régionale no farany mahazo amin'ny échelle aty ifotony ny vahoaka nefany a miara mahita amin'ny haino manjery sy ny tambanjotra fa maro loatra ireo fifanarahana fanaovaotsiny amin'ny dolara maro ary mahita koa fa lany amin'ny atelier hainy gasy loatra ny atelier sy ny fivorinany akamaroany reny vola be reny fanampiana ireny fa tsy misy asa mivangana ifotony izany pasitona no tantara ambangovangony azo ambara fa mamerina fialatsiny aminao fa lava loatra ozy tsy olana zany zay le izy tianao tenenina amitsika de zao hoe atao inona ty fireneny ty hoentinay izy ty fireneny ty ary reo tena mpisehatra any amin'ny base zany agent eau et forêt zany io ane tompoko ny maha Madagasikara any Madagasikara akoatra ny volamena ny ala faune et flore tsisy miresaky zany mbola ho avy isy émission spéciale raha maheno eto madame Adèle efa nifampiresaky zay mianaka maly ny corruption amin'ny vola amin'ny famatsina am'ireo organisme international zay kopaka isasahana miainga avy any ampamatsy vola hatrany ampamatsy vola de fa corrompu dia corrompu koa le olona mipetraka miandraikitra le organisme ho avy io iaraky eto ndray zay mianaka avec des chiffres des données réelles de ny aina ro mateza fa ty fireneny ty de firenena ampahantraina fa tsy mahantra zay no izy saotra anareo naharitra ny hainao anay misy ray farany anao moa fa nanohy pasteur mialatsiny saika adiniko tena farany ty de efa nanao veloma moa za teo ho atsika rehetrarehetra namana mpiara-mitolona ny afatra ny conseil d'ami omena atsika rehefa mandefa message manomboko zao ezao any amy WhatsApp tsaratsara kokoa any amy signal satria tsy mbola tsy ananana proof aloha hatreto fa information tonga hoe raha nanenjika prédateur atsika taloha efa misy vaovao tonga ao manara-maso ny zavatra mandeha rehetrarehetra tonga am'izany tsika
misy zavatra feninao a, misy zavatra aiaianao a, misy zavatra atahoranao a. Donc mila mitandrina isika mba tsy hisiany arrestation arbitraire sy ny fanararotam-pahefana rehetrarehetra. Aleo mitandrina, rehefa afaka mandefa message, rehefa vita le izy a afaka fafana, tsy mipetraka any amin'ny telefôna anareo le message am'izay hoe tsy sanendrikendrenanareo rapitso, sao de hiteninareo rehefa aveo hoe zahay indray no namaritra anareo a, matahotra anareo manome an'le information. Diso, tsy hamaritra anareo na ho vinavina zay a, ifampiaro tsika, firenena iaramanana io a, tanindrazana iombonana io a, marary aminareo a, marary aminay. Miara mitsangana tsika, miara mpandroso Madagasikara tsika, miara navitra Madagasikara tsika. Ampanantenanareo koa moa zahay diaspora sy namana be de be moa zay manomboka mivory io a, de ho hitantsika eo ny toyany fa betsaka ny namana diaspora ty a tena hoe andao hiara hiady a, andao hiara hijoro a, na de tsy mitovy hevitra indraindray fa firenena iaramanana io a, tanindrazana iombonana de tsy maintsy mijoro tsika. Misaotra. Zay ny afatra pasteur, misaotra. Ia, misaotra betsaka mositany. Zay ngambany no ela fa efa adiny ray sasany a, ezaka foana tazomina le adiny ray sasany maximum no ny antony efa iaraha-malala. Mbola be ny tianambara fa aloha tehirizina indray aloha fa sao de entsaka nareo, fa raha fehiny angambany de hoe zahay a de tsy miala. Ny 15 milliards lazaina fa nomenanay a kely par rapport ny ranomasom-bahoaka tonga eto aminay. Donc tsy mitsoaka mihitsy aminazy resaka vola. Ianareo mpikaramanady reo a, za sura mihitsy, je mets ma main au feu. Le jour lany milliard io a, hainareo mivady dela. Hainareo aby izy regny. Hainareo zany. Hainareo mody hoe kay zao tsy mitovy foto-kevitra trapiky zay, tsy mitovy fire-kevitra de miova hevitra ny adala ny maninona moa maninona moa le fiteny malagasy iny, ny fo maninona ny adala maninona fo moa tsy haiko. Hainareo aby mamorona an'ty bolan-drazana ty rehefa mainy endim-boanjonareo. Parce que vous n'avez pas de parole. Zay le problème anareo nge. Tafavoaka anareo androany, vous avez des milliards, vous jouez, vous allez à Abu Dhabi, Dubaï, aux États-Unis, vous jouez, vous mangez. Mais attention! Ozy ny boky noabolana. Io ranomasina io a, efa ela misy io océan io a, fa mahagaga tsy mety feno. Makany daholo ny renirano eran'izao tontolo zao fa tsy mety feno. Ka tsy ampafirin'ny océan ny milliard anareo. Tsy mety feno. Ka dia samy tahin'Andriamanitra, zahay dia renareo ngamba ny teninay zay a, zahay aloha zany de efa mazava ny position-nay a, renareo tsara izy teo a, tsisy ambiguïté ary tadidio tsara, tsy tahaka ny sasany hoe rapitso izy miteny an'izao de raha afaka pitso indray izy mivadika manoloana an'izao toetra rasy régime izao. Saotra tompoko tsy hitanina ela anareo ela aho, fa samy tahin'Andriamanitra, bon week-end ary manome fotoana amin'ny herinandro indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zay tsy contre olona dans le sens hoe le olona fa le régime tsindriana tsara, kanefany a misy olona koa mitondra an'le régime, donc oui, on est obligé d'être contre rehefa tsy mety ny zavatra ifanarahana, tsy ifanarahana fa ny zavatra hitondrana ny firenena. Zay ary fa de veloma tompoko. Aleo makasitraka.